toloha mbola tsy maro ny fahitako azy teo a raha ny isitra hitatsika teo a tsy roa ambin'ny folo izy teo mbola maty tsara mihitsy zany. Ina moa zany tompoko ny tena nanositra anao handray andraikitra tahaka izao? Ay teo moa isy nanontany hoe inona ny asanao, ny tenanay dia ex-militaire ary mampianatra, milaza zavatra betsaka zany, ao ny fitiavan-tanindrazana, ao ny fanasoavana ny tanora, firenena, ny tanjona tokony hotratrarina manoloana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao zany dia voalohany indrindra aloha mba ananantsika an'ilay tena atao hoe fierté d'appartenance, hoe reharehako ny maha-malagasy aho, tena miaina an'izay hoe le malagasy tsy vaky tsirairay sa ahoana ny fipetrana. Raha tsy ao izay fahasarotam-piazo hoe malagasy a tsy mena mitaha amin'ny tsisiny ery a misy sakana ihany any anatin'ny tsirairay avy satria tsy mitondra ny eny tena mitondra fa vahoaka izay manatanteraka ny tokony hanana izay herijika arak'izay voalazana izay fa mitondra dia modely ihany fa le vahoaka tena hetsika mihitsy ny tokony hanana izay fahatsapana hoe za malagasy ary reharehako ny maha-malagasy aho dia miara-mandroso ny firenena amin'izay fotoana izay. Fa raha vahoaka mitazatazana fotsiny satria mitondra tsy manentana azy amin'izay ownership hozy ny teny anglisy hoe za malagasy ary tsy mahamenatra amin'ny maha-malagasy aho na honany tsy menatra satria malagasy dia misy zatra be dia be an'izay miara-teo carré na ny cultural social izay tsy maintsy amboarina ataon'izao ka izao moa tsy mbola fotoana fanaovana propagande, tsy mbola fotoana fanomezana